Afatra kely ho an'ny rosy rasta. Hatramin'izay tsy namaly an'lahy ary tsy mieritreritra koa mbola hoe hamaly an'lahy fa zao zaza sous-estimé an'lahy. Zay fotsiny. Tsy fantatry lahy ny fidin'io tantara io, tsy fantatry lahy ny fidin'io baolina io. Amin'ny maha artista lesy ry zokiny tsy hamaliko an'lahy, zay dia tokony ho fantatry lahy amin'ny maha artista. Isan'ny artista nireveko hoe lahy satria artista nanao nitondra haviny amin'ny resaka teo amin'ny sehatry ny ara-zava-kanto, dia manaja an'izay aho. Fa hajanony le sarcasme ny lasiny ihany fa tsy dia za aloha izy tsy m'intéressé anahy, averiko tsara, za tsy m'intéressé anahy zany, resaka lahy tsy dia m'intéressé loatra e lahy mahalala tsara ny situation ny lahy amin'ny politika fa ilikiliky ny olona foana ny lahy, ataon'ny olona teo fiakarana, rehefa vitan'ny olona ny ilana ny lahy dia tsisy raha iny any lahy intsony. Fa zay fotsiny aza sous-estimé ny lahy, za tsy miteny ary tsy mbola hanaratsy an'ny lahy satria tsisy tombony ho anahy zany, i lahy no manaratsy afoana any ambadika any. Fa zay fotsiny no amaliko an'ny lahy, za aza sous-estimé ny lahy fa tsy fantatry lahy ny fidin'io baolina io. Zay fotsiny. Miandry spectacle aty dia mba tiantsika manota-polaka, zay no tiako tenenina amin'ny lahy. Ok. Ny fanjakana Colonel Michael Gendrina sy filohan'ny lalam-pandrenana sy teny Randrianasolon'ny Niaingo. Zahay reto dia anampy ary mbola manohy ny tolona amin'ny fitakinana izay rehetra sy nentina tao teto amin'ny fitondrana ny Madagasikara. Ianareo tafiditra anatin'ny fitondranareo dia mbola koty zafy ihany Lexis na nitondra filoham-pirenena ny Rajoelina sy nanambotr'olona zany izy. Hoe teo amin'ny fitondrany fa efa zakany nataony dia nanambotra izy nefa navoaka nareo. Dia manao ahoana koa nareo amin'izao manilikilika ny merina voalohany indrindra hoe tsy ilaina ny merina eto Antananarivo nge ny tongotrareo e. Fa ahoana nareo no manarasy merina, manino tsy mody aminareo tiliaragna nareo raha manjaka ny tiliaranareo. Sikafy ny base tiloara raha lehilahy anao filoham-pirenena, anao filoha Mikael zany, anao sy teny. Zahay mila fandrosoana mitaky ny zon'ny malagasy aza fanilikilikana amin'ny fampigadra. Zay reto dia itaky ialanao andravanany andrim-panjakana, andravanany ACC, andravanany CENI satria sisy fifidianana madio eo. Mbola manondrana volamena no nahitanao vola reo. Hitany masoko zany ray conteneur dianao tany Dubai. Mbola anatin'ny fitondrana rasy ianao fa tsy fitondrana madio za Madame Mousseline président'ny HPM miteny zany. Raha say ianao dia migadra manambora anahy, manambora an'ireto ZMZ zanaka anay reto. Fa hitanao kely zany hoe malagasy mirahina Madagasikara mandroso zany. Miala anao sisy atakandro raha vavy nandeha tany misapikinao tany. Zay sy hinana balahazo, zay sy manapigadra olona zany. Satria mitaky ny fahafanany malagasy, tsy tezitra ohatran'izany ara mitaky. Sy tezitra sady sy adala. Sitrapokiny anao adaladalana teny amin'ny Salim Hotel, Mikael Floa. Za iny, zany anao lamba mainty iny, sisy matahotra anareo filoham-panjakana eto. Zay koa tompon'ny fanjakana malagasy fa se maramila ampitambasy ampigadra olo. Avoay Patrika, Colonel Patrika avoay. Iny mendrika président nigadrany an'izay ny Rajoelina filoham-pirenena sy Ravatomanga fa se anao boketra anao. Miditra 5 minutes avy anao hoe ovaky ty dia eo anao tsy manova. Aza vidinao amin'ny karana sy ny sinoa ny tanin'ny malagasy. Miala anao fa sisy ilana ianao. Zay dia tolona dia manambora ny ZMZ anao manomboka zao zany sambory. Raha lehilahy nateraky babanao sy mamanao anao. Zany sambory teniko zany. Soatra tomboklay, soatra Madame Mousseline président'ny HPM filaminam-bahoaka fa sy ampigadrakadra olona. Mousseline. Tantrana manao ny atao nefa fety any atoliaro ny atao. Mpangalatra ianao. Tamatavy problème. Zay. Vola ririna foana amin'ny jet privé sy ny tsapisapiko zareo eny akavy atoliaro. Sikanazy. Zay tsy manaka sao any. Arak'izay retsika zay ny fanambarana zay nataon'ireo misy moa zany tsy mitovy hevitra na ety akianja ary amin'izao fotoana izao ny eo amin'ny nivon'ny ZNZ satria misy tamin'ireo ZNZ zay nanaovana nametrahana fanontaniana teo no milasa fa tsy mitakiny amin'ny fanonganam-panjakana izay fa ny fandravana ny androm-panjakana mijoro sy ny amerenana ireo ZNZ naman'izy ireo zay nisamborona izay no tanjon'izy ireo hidinany ety akianja amin'izao fotoana. Ny Assemblée nationale indrindra
misy miasa sese tsy azo ekena bebe aoka ho fantatry ny vahoaka malagasy ary aoka ho fantatry mpanararoatra fa tsy hanongana velively ary président Mikael izahay izay nanavitra anay tamin'ny gejany Andry Rajoelina aleo azava tsara ny resaka hitana eto mantsy bebe ho araka ny tenenina teo bebe ankizinay tsy manino ampahendrena ny anaovanay ny tolona ka rehefa hitanay fa tady deborde le izy izay tsy ao anatin'ny vina eritreretinay ataonay mihitsy tsy mampaninona anao dingana hafa izahay ivory zahay rehefa aveo hoe inona ny zavatra tokony atao fa tsy manino ny rahantsika mahita koa zany fa tsy vahaolana aloha ny fidinana kianja ho an'ny androany satria hiteraka zavatra vaovao ratsy ho an'ny tany sy ny firenena ka notenenina miandalana aminareo mpanao gazety ihany ny zavatra kasanay atao dia tia afatra kely fotsiny raha ohatra ka amin'ny tainy raha misy ilanana manokana za tenena Fadera na sora wasalama zay ny anarako raha misy ilanana eny amin'ny eny amin'ny toeram-panjakana ny polisy na ny gendarmerie za tsy mila samborona atsoy aho fa hoavy aho vonona aho ny amaly fanontaniana sy zay eritreretinareo mety atao fahiangaviana zany amin'izao mantsy dia misy an'ilay namanay zay mbola tavela sasatsasany any manam-pahefanany aleo andiny fanadiadina raha ohatra ka misy zavatra ananana profo anamelo anazy dia aoka ny lalàna hiatra zay ny zay reny tsy mela zay teny zay ny zay danamanay reny fa raha ohatra misy zavatra tsy mety ataony dia aoka ampiarina amin'ny lalàna fa kosa raha nonony fitakina izay natao no antony isamborana anazy dia inona moa zany ny tsy tovian'ny fitondram-panjakana ankehitriny izao tamin'ny teo aloha ka afatra koa nytenenanao folohajaina mbola eto zay sambatra ianao manana anay masanjoro masah miteny eto moa zany tsy teny zavatra be zay satria fa manomboka mivony tsy tianay mihitsy japina ilay fitakina ataonay ka noho zany ampahendrena ifonanay amin'ireo tanora be dehibe zay mitsitokotoko any fa ampahendrena ny anaovanay amin'ny zavatra dia noho zany ifonanay re tompo fa tsy maintsy hoatsahatra ny fidinana an-dalambe androany noho ny toe-javatra misy zay mitady voana amin'ny fitakina ataonay mankasitraka Walevanay mendalana aminareo foana mitatitra marina hoe misy fitakina misy antoanto ho an'ny vahoaka ny samiatoriska rehetra misy eto Madagasikara hatramina mpanao politika vonona ny anova rafitra izay manambary fa zay ireo tsisy mpanao politika ary tsy anatona vonona politika dia nanao antso izay dia ny antso izay nataonay dia tokana ihany fitakina ny fanavana rafitra fitakina fanavana rafitra ary nanao antso koa zay hoe nanjasora vaventy nanova rafitra dia mbola mamerina an'izay antso zay zahay fa anotatitra aminareo foana hoe ohatran'izay fa ny androany dia za koa mifikevitra amin'ny teninay za daliny arona ny anatiny anaty Facebook numéro efa nizaraiko tany anatin'ny fanambarana zay atao hoe 034 08 107 latsoy fotsiny fa tsy mila samborona fa zay vonona fampiresaka vonona ny fampidinika na mivotrikeriza na mpanao politika iza fa rehefa vonona ny anova rafitra tsy indrinay zay vonona ny anova rafitra fa tsy fanovana mpanjaka Mandra-parovianareo tompoko mitaky an'izay satria efa voavaly zay zavatra nangatan'ireo zay fa tsy possible afaka atao efa namaly an'izay PRRM tompoko makasika hoe tsy afaka mandrava CC izy tsy afaka mandrava teny mera-pirenena izy zay tompoko fantaninareo atao mipetraka tsara zavatra zapatapana rehefa anao ady ataovina zany afono ny zavatra takinay fanaraka vina dia misy logika mazava soa tsara efa tolona ny anga tamin'ny 1947 ny fitakina ny fahaleovan-tena ny Madagasikara madio fahaleovan-tena madio dia mandeha avy amin'ny fanovan-drafitra izany zavatra izany dia vokatry ny kolikoly izay mitsako any Madagasikara mampatonga antsika tetika zao mbola pirofo androany sy ny kolikoly ny sin'ny olona voakarama mandeha mandoto ny tolona ohatran'izao manana zosomatsara zay tsy miteny hoe tsy afaka mandeha midina izy fa manana zosomatsara ny Malagasy rehetrarehetra hitakan'izay takina fa tsy voatery fampiosina anao bambaray anao généralisation misy vina mazava ny zavatra takinay namaly izy izy ianao ny président Mikael hoe efa voavaly ny fitakinay tsia tompoko tsia ny Assemblée nationale
dia majorité orange azadino zany tsy anareo mpanao gazety mihitsy mampianariko an'izany hoe majoritaire orange ny assemblée nationale nahoana ny tsoravaina nahoana ny ompiana le firongony inona ny ompiana ny TMH za tsy matahotra amin'ny teny an'izany izy tsy inona tsy matahotra amin'ny teny amin'ny mpanao gazety donc zahay mila mangarahara rehefa te adio ny fanjakana fanavozana dia ataovy madio tokoa hita ny voamasonay ataovy mitanaka vava amin'ny fahadiovana fa zavely zahay hita zavatra maloto any ambaniky any fa rehefa mbola mahitsy zay dia mbola mijoro foany zay ty fanavozana ty dia lakana tokony hitondra Madagasikara any amin'ny zavatra madio azy sy fandrosoana fa tsy toerana anaovana kolokolo vaovao na ka patron vaovao hafa tsy mila patron vaovao zay malagasy efa patron tsy mila patron russe tsy mila patron français tsy mila patron karana tsy mila patron mafia patron malagasy no ilainay ho tompon'ny fanjakana fanavozana rehefa tsy anao izy dia miteny izy mametra izy démission rehefa tsy anao tsy mbola tonga any aloha zahay izao fa mbola mitaka ny famerenana ny vinany tolona izay matematisana hoe nanampy anay izy raha tena nanampy anay izy dia ampiseho anay izany fa tsy modimody atao ambava fotsiny dia any ambadika any zavatra mandeha amin'izao populisme népotisme zahay tsy manaiky tsy izany mihitsy ny tolomanay mila zavatra madio zahay mila Madagasikara madio afaka ireare amin'ny Madagasikara zay raha pitsy fa tsy hoe zavatra firenen'ny kolokolo sy ny gabraraka ny aty aminay mila zavatra mety zahay zay ny takinay ankoatran'izay ihany koa manana zoty hitovy hevitra zay manana zoty hitovy hevitra zay ankoatran'izay